Ary amarantsika izay resaka ayady zay eo anivon'ny zandarmeriam-pirenena na eo anivon'ny folo andany koa ny maromarina koa dia misy ny fananana ny hetsika anatina ampahafantarana indrindra izay taranja kickboxing izay hoentiny namana zakino amintsika ny fanadihadiana mikasika izay. Tanjon'ny kluban'ny Kosfa kickboxing amin'ity taona ity ny batana ramboninahitra maro eo amin'ny sehatra ny fifaninanana regionaly, nasionaly ary raisam-pirenena. Tsara manamarika fa naramboninahitra maro no efa azon'izy ireo teo aloha raha tsy ilaza koatran'ny navositra tompon-daka eran-tany an'i Stéphane Rakoto teo amin'ny Moatay. Maro ihany koa ireo efa nitondra avy ny voninahim-pirenena tamin'ny fifaninanana afrikanina tao amin'ity club ity. Tsy tonga ho azy anefa izany vokatra izany. Fa miankina hatrany amin'ny fanomanantena raha nanambaran'ny lieutenant colonel Jotina filohan'ny komity mpitantana ny taranja kickboxing eo anivon'ny Kosfa. Mba hoentina manatanteraka izany fanambogoavana izany ary dia nanolotra fitaovana ho an'ireo mpikatroka ao amin'ity club ny Kosfa ity tompon'andraikitra voalohany amin'ny taranja kickboxing ao amin'ity. Fitaovana izay nahitana sac de sable miisa 7, pao 2, protège-dents ary short. Nanamafy moa ny tenany teo ampanolorana ireto fitaovana ireto fa tsy mianjafy ny kluban'ny Kosfa kickboxing. Marihana tokoa fa misokatra ho an'ny sivily ny kluban'ny Kosfa kickboxing fa tsy natokana ho an'ny miaramila fotsiny. Izany fiarahana izany anefa dia tsy maintsy manaraka ny fitsipika amin'ny fe amin'ny miaramila. Raha malava kickboxing atao Kosfa dia azo lazaina isan'izany ny raha amin'ny discipline misy atao anatin'ny Kosfa. Na zany zany nefa fa eo amin'ny 5 taona eo zany misy le izy. Tanatin'izay 5 taona zay dia zavatra be ny ezaka natao katroka izay nefa nazahoana champion du monde boxe tay en l'occurrence sergent chef Stéphane Ritsivina amintsika. Dia maromaro koa atao misy vice champion d'Afrique, champion du monde. Izao zavatra zao moa zany ezaka amin'ny fanatsarana comité directeur miaraka miara-miasa amin'ireo malala tanana zany mba nanangona izay matériel. Raha tsika mahita zany eo misy saky anaky 7 dia bao tsy mitsahatra amin'izay fa mbola miezaka nanao tsaratsara kokoa. Ary izay Kosfa zany tsy manosy be tanana ho an'ireo izay hiditra atao aminay fa mandray an-tanana io zay fa kosa amin'ny mahamiaramila zay dia misy discipline fe sy ny zavatra radafitra mipetraka ao anatin'izay. Ankoatray dia nisy fiofanana nampanaovin'ilay manampahaizana manokana amin'ny Muay Thai Vatsila Réunion Fabrice Melano nanomboka ny 1 Aogositra teo ka hatramin'ny 2 Septambra. Marihana fefa matetika ny tonga anjarany traikefany amin'ny mpikatroka ao amin'ny Kosfa ity manampahaizana Réunionnais eo amin'ny taranja Muay Thai ity tao anatin'ny taona vitsivitsy zay. Ary amin'ny fanadihadiana ihany koa tompolasy tompoko vavy no ametrahako ny veloma mandram-piona ho amin'ny herin'ny nito izao indray. Isaorana betsaka ianao tany tokantrano tany nanaraka ny fandarana mahery hatramin'ny farany. Veloma tompoko.